mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avindrehatra hatra ity alahady fa 14 ny volana May ity tonga amin'ny lesona ho an'ny lehibe isika dia hivavaka isika mialohan'izany. Tompoandriamanitra misaotra anao indray fa nomena tombontsoa izay hianatra ny teninao, ny any angatanay dia ny anatrehanao an'izany lesona ianarana izany ary koa mba hitondra zavatsoa anay tokoa anay izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika an'io dia manao ny fitsarana, ny famoronana ary ny fampamoahana. Ny fitsarana, ny famoronana ary ny fampamoahana. Raha toy isika ka fitambarana sela nisy ho azy tamin'izao na koa nisy vokatry ny kisendrasendra sy ny rajako afrikanina mivoatra miandalana izay ihany dia tsy misy hevana fiainana. Raha toy isika ka ireo iray amin'ireo olona valo lavitrisa izay miady toerana eto amin'ny planeta tany fotsiny dia tsy manana antom-pisiana ankoatra ny fitolomana mba ho velona isika. Fa nohitra amin'izany anefa ny famoronana araka ny Baiboly dia manome antony hivelomana sy fitsipika ara-pitondran-tena natao hiainana. Noforonin'Andriamanitra isika ary ampamoahany amin'ny asantsika. Miazona antsika ho tompon'andraikitra ilay namorona antsika. Nametraka fitsipika tsy azo ovany izy na dia eo anivon'ny tontolo izay mihevitra ho manao ny mety aza araka ny toerana sy ny vanim-potoana ary ny kolotsaina misy azy. Raha hijery fotsiny isika ohatra ny amin'ny Apokalipsy 4:7 sy ny Romanina 4:10 izay manao toy izao avy amin'ny anaran'ny Tompo. Nanao tamin'ny feo mahery hoe matahorana Andriamanitra ka ame voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofa eo anoloan'izay nanao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Romanina 4:10 manao hoe fa nahoana ianao no mitsara ny rahalanao ary nahoana kosa ianao no manao tsinotsino ny rahalanao fa samy iseho eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra. Ny afatsy ny anjely telo nanidina teo afovoan'ny lanitra izay voalaza amin'ny Apokalipsy 4:10 dia manambara fa tonga ny andro fitsarana. Satria isika ny fironan'Andriamanitra niaraka tamin'ny fahafahana nanao safidy ara-pitondran-tena dia tompon'andraikitra ny amin'ireo fanapa-kevitra izay raisintsika. Raha toy isika ka fitambaran'ny tsela, kisendrasendra na vokatry ny tarazo sy ny tontolo iainana misy atsika fotsiny ihany dia ho voafaritry ny hery iray tsy voafehtsika ny asantsika. Midika ho andraikitra ara-moraly anefa ny fitsarana. Amin'izao fotoan-tsarotra eo amin'ny tantaran'ny tany izao dia miantso antsika ny fanapa-kevitra mahakasika ny mandrakizay Andriamanitra. Ny antso nataony anjely voalohany manao hoe miankohofa eo anoloan'izay nanao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano dia miaiky fa ny famoronan'Andriamanitra antsika no fototro ny fiankohofana rehetra. Miaraka amin'izay ny fanekentsika ny sabatan'ny andro fahafito dia maneho ny finoantsika fa mendrika ny ankohofana amin'ny mampamorona antsika azy Jesosy. Maneho izany fa ekentsika ireo didy folony amin'ny fitsipika ny mentsindromanan'Andriamanitra an'izany mba hiainantsika ny fiainana amin'ny fahafenony indrindra. Koa satria
fanorena ny fitondram-panjakan'Andriamanitra sy fanehoana ny toetra ny lalàna dia tonga fenitry ny fitsarana zany fa tokitsika mididy momba ny sabata no fanekena ny vanolotetenantsika hiaina fiainam-pakatoavana. Eny tokoa ny famaritana an'izany dia maneho fiainam-pakatoavana antsika. Iza moa ilay nanao antsika, ilay namorona an'izao rehetra izao ihany koa ary porofom-pitiavana lehibe zany satria ireo rehetra natao hitan'ny masontsika ireo dia natao antsika tokoa. Misy antony tokoa zany ny antom-pisiantsika fa tsy kisendrasendra araka izany ary porofom-pitiavana omen'Andriamanitra izany. Ka aoka ho amintsika manjakariva ny fahamarinan'Andriamanitra ny mahakasika an'izay famoronana sy ny tokony andohalian'ny lohalitsika, ny tokony tompoitsika ary koa ny zavatra lehibe izay napetrany ho tandremantsika. Dia mba aminao tokoa ny izany lesona zany anio fa ny misaintsaina sy mamerina indray izay zavatra very teo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Vavaka isika. Saotranao zay ray hoany amin'izany lesona nomenao anay izany, fantatray ankehitriny ihany koa fa lehibe ny fitiavanao anay ary tsy zavatra kisendrasendra fa noforoninao mba ho ao aminao sy andovanao zay. Tananao mandrakariva ary aoka ny voninahitra ao. Iseho mandrakariva aminay aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.